Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azo avy amin'ny zanapolana tamin'ity anio ty mitoetra ato atsimo atsinanan'i Madagasikara hatrany aloha ny arindraona zay manamora ny fiforonana orana tanivindraona zay météo rakotroka moa zany ho an'ny morontsiraka na ny tapany atsimo atsinanan'i Madagasikara ho an'ny avoatany ary ny ilany avoany andrefany nosy tolaka zay koa ny any amin'ny tendrony avaratry ny Madagasikara iny fa ny zoma kosa indray dia ny avaratraza indray no tombanana mandrafitry ny toetry ny androtsika ary somary matanjatanjaka izay varatraza izay ka tombanana hitondra rotsakorana betsaka amin'iny morontsiraka atsimo atsinanan'i Madagasikara iny indrindra any amin'ny sabotsy any ho any manoloana an'izay dia misy araka zany ny afampitandremana noho ny abetsana rotsakorana ho an'ny faritra atsimo atsinanana izay miloko mavo miatra zay amin'ny andron'ny sabotsy sy ny alahady ary mitatra ho an'ny distrikany Vohipeno sy ny any amin'ny distrikany Manakara ary miloko maitso kosa ho an'ny Mananjary sy ny any Anosivarika izay tombanana miatra kosa zay fahabetsana rotsakorana zay zany ho an'ny Mananjary sy Anosivarika any amin'ny alahady any ho any ka ny rotsakorana tombanana ao anatin'ny 420 ora dia manodidina ny 40 mm ka hatramin'ny 20 mm amin'ireo faritra hovakasika an'izay orana izay ka manoloan'izany dia entanina avy hatrany aloha zany ny ponina iomana amin'izay mety ho abetsahana rotsakorana izay ary koa iain'ny fivoaran'ny vaovao mahakasika ny toetr'ny andro eo ihany koa ny toromarika izay men'ireo manam-pahefana isa tokony amin'ireo toerana izay mety hitranganyty abetsahana rotsakorana ity hatrany ny ambiny kosa indray aloha zany dia ny amin'ny ankapobeny aloha ny maripana no saika tena ahitana fiovana mahakasika an'izay avaratraza izay satria dia tombanana midina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana raha ho an'ny avoatany manokana no resahana toy izao ny toetry ny androtsika ho an'ny rapitsy vao maraina dia misy aloha ny zavona ho an'ny faritra alaotra mangoro ny ilany atsinanana Alamanga Vakinakaratra sy Matsiatra ambony ary ny any Moronmania mety mitatra hatrany amin'ny faritra Iorombe ihany koa izay ary mety voakasika ihany koa ny tany faritra atsinanana Vatovavy sy Fitovinany mandraona ny andro ho an'ny tapany atsimo atsinanan'i Madagasikara ny faritra atsimo atsinanana zay sy ny any amin'ny distrikany Taolanaro ary mety hisy ny tandrivindraona vao maraina ho an'ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana indrindra moa ho an'ny morontsiraka raha ny piso tolakandro kosa indray tombanantsika misy hatrany ny tandrivindraona zay mety ho raikotroka mitsitokotoko zay ho an'ny faritra Melaky Menabe Bongolava Itasy Vakinakaratra mety azo an'izay ihany koa ny faritra Analamanga voakasika ihany koa ny any amin'ny faritra Moronmania Matsiatra ambony ary mitatra ho an'ny faritra Vatovavy Fitovinany sy atsimo atsinanana izay orana tandrivindraona mety ho raikotroka izay mety ahitana tandrivindraona ihany koa ny any amin'ny morontsiraky ny faritra Sofia sy ny any amin'ny faritra Diana ny ambiny kosa dia maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny dia somary olalovan-drahona indraindray ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay dia tombanana manodidina ny 17 degré celsius ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy 20 ny any amin'ny tapany atsimo andrefana ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avoany andrefana sy ny morontsiraky ny faritry Boeny ny toetry ny androtsika kosa ho an'ny zoma ny tontolo ny andro aloha amin'ny ankapobeny dia saika ny varatraza no mibatoerana ka misy araka zany ny rotsakorana ho an'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara iray manontolo manomboka amin'ny faritra Nalanjorofo zay ka hatrany amin'ny distrikany Taolanaro mety mandraona raha enerika ihany koa ny maraina be sy ny takariva ho an'ny ilany atsinanan'ny avoatany ary ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny tolakandro ny zoma dia miandry tandrivindraona mety ho raikotroka ny faritry Melaky sy ny faritry Bongolava ary ny ilany andrefana amin'ny faritry Itasy ny ambiny kosa aloha zany dia tombanantsika ho maina aloha ny andro amin'izay andron'ny zoma izay ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay hatrany manomboka misy fidinana araka zany ny maripana ho an'ny avoatany 20 ka hatramin'ny 40 no tombatombana amin'izay maripana izay ary ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Madagasikara ihany koa dia manodidina ny 40 ka hatramin'ny 17 degré celsius dia mbola misy fivana firy kosa zay ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana sy avaratra atsinanana ary manomboka misy fiakarana koa ny maripana any amin'ny tapany atsimo andrefany Nosy mbola mahatratra hatrany amin'ny 17 degré celsius hatrany no ny maripana ambony indrindra vanavinaina amin'izay androny zoma izay hatrany hitantsika any amin'ny faritra Boeny sy ny any amin'ny faritra Menabe no mety hahatratra hatrany amin'ny 17 degré celsius
celsius izay. Ny andron'ny sabotsy kosa indray ary mitoy hatrany ny rotsakorana amin'ny amorontsiraky ny faritra Atsinanana vadivavy fitovinany ary manatombo hatrany aloha zay rotsakorana zay indrindra ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana ary mety ahitana tandrivindraona mahalana ihany koa ny amorontsiraky ny faritra Anosy ho an'ny ilany Atsinanana ny avoatany sy ny faritra Analanjorofo ary ny faritra Sava dia mandraona ny andro misy hatrany ny herik'andro vao maraina be ho an'ny ilany Atsinanana ny avoatany izay fa misava miandalana ihany moa zay zany rehefa atoandro ny andro ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara faritra Melaky sy Menabe kosa dia mety hisy ny tandrivindraona amin'ny tapakandro hariva ny sabotsy izay hatrany raha ny maripana vinavina dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 14 ho an'ny avoatany zany hoe midina be zay maripana zay hitantsika any amin'ny faritra Matsiatra ambony any no misy ny 12 degré celsius ary atombanana tafidina hatrany amin'ny 15 degré celsius ihany koa ny maripana any amin'ny distrikany Taolanaro any ho an'ny amorontsiraky ny faritra Atsinanana sy ny faritra Sava kosa dia tsy de miova zay maripana izay manodidina ny 2.30 ka hatramin'ny 3.30 degré celsius ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 4.30 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Menabe. Araky nefa voalaza ombenimbeny teto dia mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro isika ny 20 hatramin'ny 17 ny volana marsa ho avy izao raha pitso alakamisy 20 ny volana marsa 2024 no tanterahana ny lanonam-panokafana ny tia andro maneran-tany ny ho an'ny toetry ny andro ity izay tanterahana eny amin'ny parville ampantanàna n'Antananarivo. Ka isy araka zany ny fampirantiana sy ny famelabelaran-kevitra izay andraisan'ireo mpisehatra ara-toetrandro anjara izay hitantsika eto amin'ny akavanako zao moa ny fandaharam-potoana ho an'ny rapitso eny amin'ny lapan'ny tanàna Tananarivo. Manantena ny fahatongavantsika maro ary araka zany dia izay indray ny mety eo tamin'ny tian'io tia rapitso indray fotoana manaraka veloma to. Ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro 14 izay mitondra ny lohahevitra hoe lohalarana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro. Eo ambany fehiny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ary ny fanohana ny firenena mikambana sy ny fiara-miasa teknikal man. Meteo Madagasikara manolotra ho anao hetsika lehibe ahitana fampiratiana, famelabelaran-kevitra, fanentana ny isan-karazany, fifaninana isan-karazany toy ny sary radio crochet izay azahoana loka maro. Izany dia ho tanterahana ny 1 mars 2024 amin'ny parville lapan'ny tanàna n'Antananarivo. Tsy misy vidim-pidirana, tongava maro.